Anio talata fahafolon'ny volana Jona, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Matio, nalaina tao amin'ny toko 15, andininy 17 hatramin'ny 19. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: Ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, atao ahoana no fanasina azy indray? Tsy ho azo atao inona intsony izy, fa ariana any an-trano, hohitsahin'ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa eo ambonin'ny fanaovan-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka hazava eo imason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hanomezany voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.